io maraina io no niakatra teny amin'ny ratsa-pitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny chaîne pénale anti-corruption i Claudine Razaimamonjy. Toy izao ny zava-nitranga teny an-toerana, Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorson. Roa amby fitopolo ora tao aorian'ny fanadihadiana nataon'ny Bromalo teny hiadina amin'ny kolikoly na ny Bianco niakatra teny amin'ny ratsa-pitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny chaîne pénale anti-corruption i Claudine Razaimamonjy androany tamin'ny 12 ora atoandro no nigadina teny amin'ny 67 hectares misy ity ratsa-pitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly ity ny fiara nitondra ity mpandrarà Aratokarena no sady mpanolontsaina ny filoham-pirenena ity. Raha ny zava-nisy teny amin'ny 67 hectares dia nodidinina mpitandro filaminana avy amin'ny Hémorrague ny fidirana sy ny manodidina ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly. Ny tanteraka ho an'ny mpanao gazety ihany koa ity ratsa-pitsarana ity. Ratsivina dia fitarainana dimy momba ny kolikoly avy amin'ny olon-tsotra miampy fitarainana mikasika ny famotsim-bola avy amin'ny samifina no nanaovan'ny Bianco Sampanantanarivo sy Fianarantsoa fanadihadiana ny Claudine Razaimamonjy. Antota taratasy zanafindra etsy amin'ny ratsa-pitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly. Ity ratsa-pitsarana ity no tompon'ny fanafahana na hitazona ny Claudine Razaimamonjy no ireo fanenjehana mikasika ny kolikoly amin'ny tsenam-barim-panjakana ary ny famotsim-bola na tsia.